mitaraina ireo mponina eny Manarotsoa afovoany fa tonga hatreny amin'ny arabe ny rano. Na ny toerana fivarotana aza misy ny rano kanefa dia ao anatin'izao andro maina toy izao. Noho izany dia tsy entsina ny lakan-drano ka izany no mahatonga izao. Tonga teny an-toerana namaly izay vitarainan'ny mponina izay ny avy ao amin'ny TGV boriboritany voalohany izay notariany Tahina Razana Mahefa. Vahaolana maharitra no entiny dia ny fitrohana ny rano ka rehefa madio ny lakan-drano dia mandeha araka ny tokony ho izy izany. Maro ny fitarainana eny hoe maloto be ny toerana ety misy rano miangona foana mitarika aretina eo anivon'ny fiarahamonina misy mpivarotra ihany koa zany mitaraina ao anatin'izay dia izay hitondrana an'izay vahaolana maharitra izay no hidinanay ety fotony amin'izao fotoana izao. Antoko tanora gasy manohana ny vinan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary ao anatin'ny vina napetrany mihitsy hoe mila midina hifotontsika tokony andraikitra ao anatin'izay mitondra vahaolana maharitra ho an'ny vahoaka dia izay ihany koa ny antony hitenenay fotony amin'izao fotoana izao. Nampianatra ny mponina teny an-toerana mba hanaja ny fahadiovana ihany koa ireto avy ao amin'ny TGV boriboritany voalohany ireto.